Misaona ny kristianina katolika satria nodimandry tamin'ny andro ny 1 aprily ny papa François ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro tsy ampendrera moa isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia lasa ankorazana i papa François ka noho izany dia misaona ny église katolika amin'izao fotoana izao. Fa milohany anarantsika an'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ao anatin'ny vaovao mampalahelo dia misaona ny diplomasia malagasy amin'izao ankehitriny izao satria nodimandry tamin'ny andro ny 1 aprily ny ambassadeur malagasy izay miasa ao Frantsa ao. Nampafantatra n'izany ny ministry ndrarambahiny ka dia mankahiry ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa aminy rehetra amin'izao fahalasana n'ity ambassadeur ny malagasy izay niasa tany Frantsa ity. Nodimandry ihany koa teo amin'ny 17 taonany i Roland Rawilson izay kintany kanto malagasy ka noho izany dia misaona ihany koa ny tontolo ny zavakanto malagasy amin'izao ankehitriny izao ka dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana n'ity kintany kanto malagasy ity. Enganio tsara levinina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Araky ny efa natsipiko teny am-piantohana dia nodimandry i papa François izay lehibe ny mpitarika kristianina katolika ao Vatican ao moa izany papa François izany. Araky ny fantatra mantsy dia efa tsy salama ity papa François ity, efa volana maromaro zay noho ny aretina izay nahazo azy ka noezahana notsaboina ary niditra hôpitaly mihitsy izy tao anatin'izay volana vitsivitsy zay noho izay aretina izay nahazo azy izay. Tao anatiny izay tsy fahasalamana izay dia niezaka nitondram-bavaka azy ny kristianina rehetra maneran-tany indrindra fa ireo kristianina katolika izay mangataka vavaka andro aman'alina mba ahazony ity papa François ity fahasalamana tao anatin'izay aretina izay nahazo azy izay. Na dia ny aina tao anatin'ny tsy fahasalamana izay anefa n'ity lehibe ny mpitarika kristianina katolika ity tao anatin'izay volana vitsivitsy zay dia efa nahitana fiovana ihany ny aretiny, izany hoe efa hita fa somary efa tsaratsara izay izy tao anatin'izay aretina izay nahazo azy izay ka dia velo mpanantenana avokoa ny kristianina rehetra amin'izay mba ahazony fahasalamana tanteraka izay. Ny raha nahita fa tamin'ny andro ny Paska iny izany hoe tamin'ny andro ny 20 aprily dia sambany tao reny fivoahan'ny hôpitaly noho nihaona tamin'olona marobe indray papa François tao Vatican tao. Olona manodidina ny 5 alina teo eo no tonga teo amin'ny kianjan'ny Masinday Pierre tao Vatican tamin'iny andro ny fankalazana ny fetin'ny Paska iny. Vantany vao nahitan'izany dia falifaly no sady velom-bola avokoa ireo kristianina izay mpino katolika amin'izay fahitan'izy ireo papa François izay nihaona ny vantana tamin'izy ireo nandritra izay fankalazana ny fetin'ny Paska izay ary tena sambany moa izany taorian'ny nivoahan'ny hôpitaly. Azo lazaina araka izany fa efa nihatsara ny toe-pahasalamany papa François nahatonga izy izay afaka nihaona ny vantana tamin'ireo kristianina rehetra no sady niarahaba ny mpino katolika rehetra maneran-tany tao anatin'ny izay fankalazana ny fetin'ny Paska izay. Mazava araka izany fa taorian'ny tsy fahasalamana izay dia efa nivoaka soamantsara ny hôpitaly i papa François, izany hoe azo lazaina efa tena salama zany ny vatany taorian'izay aretina izay niainany tao anatin'ny volana vitsivitsy zay ka teo indrindra no nahavelom mpanantenana sy nahavelom-bolo ny kristianina rehetra maneran-tany taorian'ny nandrenesana an'izay fivoahany tamin'ny hôpitaly izay. Efa tsy nisy nahina araka izany ny toe-pahasalamany nandritra izay rehetra izay. Tampotampoka teo anefa dia taitra sy talanjona avokoa ny rehetra raha vantany vao nandre fa nodimandry teo amin'ny 27 taonany ny lohan'ny église katolika papa François
tamin'iny andro ny 1 aprily lasa teo iny rehefa niady tamin'ny aretina tao anatin'ny volana maromaro araky n'izay voalaza izay. Araky ny fomba mahazatra moa rehefa misy ny lohandohan'ny Eglizy Katolika lasa ankorazana tahaka an'izao dia misy ny fombafomba izay tsy maintsy atao, ka ireto avy ireo fombafomba izay tsy maintsy atao amin'ny ankapobeny ao amin'ny Eglizy Katolika izay taorian'ny nahafatesan'ny papa izay. Ny voalohany dia fanamafisana ny fahafatesan'ny papa, izany hoe rehefa nodimandry ny papa, ny dingany voalohany atao dia ny fanamafisana fa nodimandry tokoa izy. Ny mahazatra dia ny Camerlengue no manao izany, izay mikasika ny handrin'ny papa amin'ny tanany ary miantso ny anaram-batemin'ny papa intelo. Natsahatra nefa io fomba io ary ankehitriny ny mpitsabo ihany ny manao fanamafisana fa nodimandry ny papa, fa ny Camerlengue kosa no manao ny fanambarana voalohany ny nahafatesany amin'ny olona rehetra, toy ny nataon'ny Cardinal Kevin Farrell tamin'ny marainan'iny 20 aprily iny. Ny faharoa, fanasiana tombo-kase ny tranon'ny papa. Rehefa voamarina ny fahafatesany, ny Camerlengue dia manisy tombo-kase ny tranon'ny papa sy ny biraony. Ity hetsika ity dia maneho ny fiafaran'ny fitondran'ny papa ary manampy amin'ny fisorohana izay mety ho fandrobana na fidirana tsy nazahoana lalana amin'ny fananan'ny papa ao an-tranony. Ny fahatelo, fikarakarana ny vata mangatsikana. Ny fatin'ny papa nodimandry dia karakaraina manokana, tafihinan-kanjo amin'ny mahapapa azy sy ny sisa alohany hametrahana azy ampahabe maso ao amin'ny bazilikanina Masindapiera mba ahafahan'ny olona rehetra na mpino katolika na finoana hafa na mpitondra firenena maro manome voninahitra azy sy mivavaka ho an'ny fanahiny. Ny fahaefatra, fotoam-pisaonan'ny Eglizy. Rehefa vita ireo dingana ireo dia manomboka ny vanim-potoana fisaonana izay 7 andro antsoina hoe novedial. Mandritra izany fotoana izany dia misy lamesa maromaro atao ho fanomezam-boninahitra ny papa izay nodimandry. Misaona ny Eglizy maneran-tany noho ny fahalasanan'ny papa iray. Tamin'iny andro ny omaly alina tokony ho tamin'ny valoran-tany hoany tany Roma izany noho ny tarihan'ny Cardinal Kevin Farrell ny lamesa sy ny rite mahakasika izao fahalasanan'ny papa izao. Ny fahadimy, fandevenana ny papa. Ny fotoam-pandevenana dia matetika atao eo anelanelany 4 ka hatramin'ny 9 andro aorian'ny fahafatesana. Eo amin'ny kianjan'ny Masindapiera no hanaovana ny lamesa fandevenana io ary atrehan'ny olona manan-kaja maneran-tany sy ny mpino katolika. Alevina ao amin'ny bazilikanina Masindapiera na toerana hafa voatondro izay nofidiny talohan'ny nahafatesany ny papa. I Papa François efa nilaza ny faniriany izay halevina ao amin'ny bazilikanina Santa Maria Maggiore na Saint Marie Majeur. Ny fahenina, vanim-potoana intergnome. Mandritra io vanim-potoana fantatra amin'ny anarana hoe intergnome io dia tsy misy fanapahan-kevitra lehibe azo raisina raha tsy misy papa vaovao. Ny Camerlengue sy ny fivondronan'ny kardinaly no mitambatra mandritra io fotoana io izay andro vitsivitsy io saingy tsy mandray fanapahan-kevitra lehibe mahakasika ny fitantanana ny Eglizy. Ny fahafito, ny conclave, fifidianana ny papa vaovao. Ny conclave izay hifidianana ny papa vaovao dia atao eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 andro aorian'ny nahafatesan'ny papa teo aloha. Ny kardinaly latsaky ny 20 taona ihany no mahazo mifidy amin'ny fivoriana miafina atao amin'ny Chapelle Sistine mandra-pahazoany kandida iray ny roa ampahatelo ny vatom-pifidianana. Ankehitriny 530 ny isan'ireo kardinaly afaka mifidy izay ho papa vaovao. Ny kardinaly rehetra kosa mitotaly ho 220 eo. Misy famantarana alefa aorian'ny fifidianana izay ataon'ireo kardinaly afaka mifidy ireo, toy ny fandoronana ny vatom-pifidianana miaraka amin'ny setroka famantarana, setroka mainty raha mbola tsy misy papa voafidy, setroka fotsy kosa ny miseho rehefa mahazo papa vaovao ny Eglizy. Maro ireo kristianina aty ivelany no miandry sady mivavaka amin'izao fotoana izao. Vita izany dia misafidy ny anarana hoentin'ny papa ary aseho amin'ny mpino rehetra eo amin'ny bazilikanina Masindapiera ihany. Ka izay ny mahakasika ny fahalasanan'ny papa izay ka dia mivavaka ho an'ny fanahiny mba handrem-piadanana
ary aingany ho tsara levenana ity papa François izay mitarika ny église katolika amin'izao fahalasana izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino fidimy like ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.